Efa nresaka an'izay ihany sika dia tahorinan'ny fiverenan-tsenan'ny Agoaty eto Madagasikara fantatra fa nahatratra 13 fa ireo orinasa nahazo fankatoavana ka afaka manondrana indray ny entana any Etazonia ihany. Mitondra fanazavana mahakasika izay moa ny talepana tanteraka eo anivon'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires. Tamin'ny 13 febroary dia 13 nahazo fahazahoana hoe afaka mandefa entana ary efatra andala-pikarakarana ary raha hoe firy nandefa taratasy maromaro ato taratasy satria misy anke tsy mikavana amin'ny document dia tsy fantatra hoe firy fa maromaro no nandefa any amin'ny ministera natokana ndraikitra toka. Ny entana nalasa angambany efa nisy nalefa taty amin'ny nandefa fiaramanidina any amin'ny raha isana any amin'ny arivo metatra toratelo 1000 mètres cube raha ty amin'ny nalefa sambo efa maromaro any angambany tsy voaisany amo zany fa raha niazo tamin'ny faran'ny volana janoary teo tany amin'ny faditsiranana efa any amin'ny conteneur tsy latsaky ny efa any amin'ny zato mahery ny efa lasa toka hatramin'izao aloha dia mbola lamba no alefa fa misy vokatra hafa koa zany ato andala mikarakarana andefa koa reo mandrarany ohatrany hoe ny huile essentielle ohatra ny ohatr'izany koa ny asa tanana no andala mikarakarana satria amin'ny herinandro io sa hoe Magic Show any Las Vegas misy orinasam-panoretana vitsivitsy malagasy lasana ary nahazo fanohanana avy any amin'ny projet zay omeny gouvernement américain vola no nandeha amin'ny entreprise any États-Unis.